Alléluia. 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 Dia faly miarahaba tsika rehetra indray afaka tonga eto amin'ny fotoana ity indray androany dia miarahaba tsika rehetra koa zay manaraka mibantana ity fotoana androany ity naiza naiza moa anarahanao anay dia faly izahay miaraka aminareo foana isaky ny alahady tahaka an'izao dia maniry draiko nareo ho antsika zay eto androany mino fa vonintsika androany satria mbola omen'Andriamanitra fahasoavantsika afaka miaraka miombi-mbavaka eto amin'ity toerana ity afaka miaraka manompo azy eto amin'ity toerana ity zay ataoko hoe isan'ny zavatra tsara indrindra zay omeny tompo atsika indray fahasoavana mbola afaka mitoetra eo amin'ny fanatrehany indray zay ataoko hoe zavatra lehibe tokoa zany ka androantsika tena andaony anokatra ny fotsika ndao angetahetany tompo ndao tena iandry an'Andriamanitra manokana satria fantatro hoe manana zavatra ho atsika Andriamanitra androany amen misy zavatra efa noman'ny tompo atsika androany fitahim-panahy zay omeny tompo atsika tsiraray avy ka andao angetahetany zany andao aniry an'izany bavaka tsika anatrehan'Andriamanitra amin'ity maraina ity Alléluia. Dia mano ny fonao androany manantenan'Andriamanitra manokana ianao androany aza atao zavatra mety efa mahazatra anao hoe tonga eto amin'ny fanatrehany fa manombo mivavaka ianao anatrehan'Andriamanitra dia manantena manokana ny tompo fa eto izy androany ary izy no pahery ary ikasika manokana azy ianao raha eo mankasitraka feno anao izahay misaotra ny amin'ny alehiben'ny famindram-po sy ny fitiavanao Andriamanitra misaotra ny amin'ny mbola amindranao fo anay Andriamanitra ray dia mbola afaka tonga eto amin'ny fanatrehanao izahay tompo tena mankasitraka anao zany amin'izany fahasoavana lehibe izany fahasoavana tokoa tompo satria ianao Andriamanitra ray mbola nitahiry anay ianao Andriamanitra ray mbola niazona anay ianao Andriamanitra mihitsy mbola mipermettre n'ity fotoana androany ity raha mbola etonay zay androany Andriamanitra ray satria tia ampitombo anay ianao satria tia ampandroso anay ianao satria ianao Andriamanitra te hitondra anay hatrany amin'ilay sitraponao amin'ilay planinao Andriamanitra amin'ilay drafitrao Andriamanitra tompo manana planina ary manana fihevitra ao anay tsiraray avy ianao ary androany Andriamanitra dia manana ty fotoana androany ity izahay afany andray Andriamanitra tena mianoka eo amin'ny fanatrehanao tario zay androany Jesosy hoeto amin'ilay tena zavatra tena tianao indray hitondrana anay indray Jesosy ninina Andriamanitra mety hoe fiainanay tsiraray avy tamin'iny herinandro iny fa matoky ianao Andriamanitra no ahatanteraka indray nay sitraponao ilay planinao tompo tena tario ny olonao androany miasa feno ao anatinay tsiraray avy Jesosy miasa feno Andriamanitra ray eo amin'nifnay tsiraray avy miandrandra anao zay androany manantena anao zay androany Alleluia tompo anao ny voninahitra mandraka zay ho anao ny dera mandraka zay Alleluia do tsika tiaka mafy an'Andriamanitra dia ndao hidera azy androany ndao hanome voninahitra azy androany ndao hankalaza azy androany ndao haverina ho azy ny dera sy ny laza mandraka zay Alleluia. Alléluia. Ndao tsika mbola tiaka mafy ny tompiana androany misy an'ilay hira anankiray ty hoe ka ny tontolo ankalazanao na ny tontolo rehetra ary mankalaza ny tompo androany dia tsika izay miforoniny indray ankalaza anazy ve tsy ankalaza anazy androany amen na ndao hiary iraintsika le hira dia iraintsika mifotsika rehetra zany androany
Kalazanao kanyazoanala miankoka kaniretra yaranandrapeo kaiderany anarany kanitontolo ankalazanao kanyazoanala anandratanana kaniretra yaranandrapeo kaiderany anarany kamendrikizy andray ny fiderany ka tsara izy iraony osany fanjakany no maritra fiziny tompo andriamanitra kamendrikizy andray ny fiderany ka tsara izy iraony osany fanjakany no maritra fiziny tompo andriamanitra ka ny masoandro ifaly aminy ka ny azo avona iankoka ka ny rehetra yaranandrapeo ka iderany anarany ka ny masoandro ifaly aminy ka ny avona iankoka ka ny rehetra yaranandrapeo ka iderany anarany famendrikizy andray fiderany fa tsara izy iraony osany fanjakany no aritra fiziny tompo andriamanitra famendrikizy andray ny fiderany fa tsara izy iraony osany fanjakany no maritra fizy tompo andriamanitra fizy tompo andriamanitra fizy tompo andriamanitra asandrato andio ny rafiderana tao iaranandratra azy andro mpifaliana no ankalazay andro ny tompo anio asandrato andio ny rafiderana tao iaranandratra azy andro mpifaliana no ankalazay andro ny tompo anio vorona manidina Iderazi lanitry ny lanitra Iderazi nanjely ny rehetra de fa andro ny tompo anio ny vorona manidina Iderazi ny rano mikoriana Iderazi se manam-pofonaina de fa andro ny tompo anio ndrato anio ny rafiderana tao iaranandratra azy amin'ny fifaliana no ankalazay andro ny tompo anio asandrato anio ny rafiderana tao iaranandratra azy fa andro ny tompo anio ny vorona manidina lanitry ny lanitra se manam-pofonaina de fa andro ny tompo anio fa
Andriamanitra mahery ny Andriamanitray, amen na? Andriamanitra mahery ny Andriamanitray, fapotika ny fahotana nanaovany azy, azony ny fandresena mandrakizay, fahefana atoloy azy, fanatana nomendrika azy. Andriamanitra mahery ny Andriamanitray, fapotika ny fahotana nanaovany azy, azony ny fandresena mandrakizay, fahefana atoloy azy, fanatana nomendrika azy. Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra fitiavana, fizoloany tafike. Andriamanitra fitiavana, fizoloany fanefa itsoroana, ankalazaina ny anarana ambony zao rehetra izao, horentany aman-danitra Jesosy tompony. Ankalazaina ny anarana ambony zao rehetra izao, horentany aman-danitra Jesosy. Dorantsika tiako izany androany. Alleluia, alleluia. Andriamanitra mahery, Andriamanitra mahery, Andriamanitra fanany fasanaza tsy natazona azy, nitsangana ho velona mandrakizay, fahefana atoloy azy, fanatana. Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra fitiavana, isoloany tafike. Andriamanitra fitiavana, isoloany faneva, ankalazaina ny anarana ambony zao rehetra izao, horentany aman-danitra Jesosy tompony. Ankalazaina ny anarana ambony zao rehetra izao, horentany aman-danitra Jesosy tompony lanitra. Alleluia. Jehovah oderana ianao, ankalazaina ny anaranao, izao rehetra izao manatsanao, farana io mandraky, farana io. Jehovah oderana ianao, ankalazaina ny anaranao, izao rehetra izao manatsanao, farana io mandraky, farana io mandraky izay. Andandranay sy tompo masina, terainay eram-pony asina, izao rehetra izao manatsanao, farana io mandraky, farana io mandraky. Jehovah terainay ianao, ankalazaina ny anarana, izao rehetra izao manatsanao, farana io mandraky izay, farana io mandraky. Jehovah terainay ianao, ankalazaina ny anarana, izao rehetra izao manatsanao, farana io mandraky izay, farana io mandraky, farana io mandraky izay. Marina zany tompo fa mandrakizay tokoa pompo ny fanjakanao Jesosy. Tonga eto izay Jesosy, mbola hiteranao any Jesosy, hanotra haja sy fideranao anao androany, satria fantatray Jesosy fa ianao lery any Jesosy mendrika izany Jesosy. Jesosy eo mety hoe tsy ampy ny teninay Jesosy, fa
Reneso Jesosy mifonay androany mitery mankalaza ny anaranao Jesosy. Endrika ny tera sy ny asa asandratray ny tananay mba ho voninahitra fa mendrika ny tera sy ny asa asandratray ny tananay mba ho voninahitra fa tsara ianao magagatsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy toanao fa tsara ianao magagatsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy toanao raio endrika ny tera sy ny asa asandratray ny tananay mba ho voninahitra endrika ny tera sy ny asa asandratray ny tananay manao mba ho voninahitra fa tsara ianao magagatsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy toanao fa tsara ianao magagatsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy toanao raha ilatsika ihany zany androany fa tsara ianao fa tsara ianao magagatsara ianao tsisy toanao Jesosy tsara ianao magagatsara ianao tsisy mitovy aminao tsisy toanao raio tsisy toanao tombo tsisy toanao raio tsisy toanao raio Alleluia 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 tsisy toanao Jesosy teo anilanao zay Jesosy tsisy toanao raio Sotranao Jesosy Alleluia
antsika hatramin'ny voalohany zany izy fantatro fa
Za fekur zany androany ataontsika vavatsy fa vao hoe tena Jesosy any afaka mpiakatra atsika androany mety hoe mafy ny ady atrikatsika fa Jesosy any afaka mpitombo hery atsika androany Jesosy any mahita ny lalana eo amin'ny fiainantsika androany Jesosy any afaka nampy atsika hiatrika izay fizahan-toetra iainantsika androany oh milanao sa Jesosy alleluia eo an-tananao niany Jesosy mahatsara
Fayewamian, Fayewamina, Yewanilana, Dutiku, Tupamatu, Kiaru, Samyalu Kaliaru, Itanana, Rumanu,
Alleluia. Tsara ny tompo a. Dia miarabantsika izay mety tonga afara teo a. Dia n'Andriamanitra manokana tsika dia misaotra azy foana ny amin'ny fanatrehany. Amen. Vakotsapantsika fa eto amin'ny fanatrehany isika, eo amin'ny fanatrehan'ilay Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy ny tany a. Dia fiainantsika dia natao hanome voninahitra azy foana. Amen. Sika dia noforonina hanome voninahitra an'Andriamanitra. Ka minao hoe tsy ampy ny fotoana, mety hoe atsasakadiny na adiny latsaka fefana fa tsika midera an'Andriamanitra, fa afaka midera azy foana tsika amin'ny fotoana rehetrarehetra. Amen. Minao fa tsy reraka midera azy ianao. Amen. Aza reraka midera an'Andriamanitra ka lasy anabavy a. Aza reraka manambara zany fahalebiazan'Andriamanitra izany, zany fahatsaràn'Andriamanitra izany. Mety tsy mahay mihiry ianao fa manana tanana ianao afaka hiderana an'Andriamanitra. Amen. Aza vela ny zavatra mety tamin'ny herinandro na navesatra tsy ahafahanao hidera an'Andriamanitra, fa raha mbola misy occasion ahafahanao midera an'Andriamanitra dia tahaka an'izao, dia ndao tena hidera azy amin'ny fotsika rehetrarehetra, ndao hanome voninahitra azy, ndao hanandratra azy, satria izy no mendrika an'izany fiderana izany, izy no mendrika an'izany fankalazana izany, izy no mendrika an'izany fanandratana izany. Amen. Ka soreraka isika hidera an'Andriamanitra. Amen. Galasana bavy a, fotoana tahaka an'izao dia fotoana toko hoe sarobidy. Minao fa sarobidy aminao fotoana tahaka an'izao a, afahantsika tena miantoka eo anatrehan'ilay Andriamanitra izay miantso atsika, izay nahary atsika. Iza moa sika tsy raray avy, na iza moa iza, fa ilay Andriamanitra teo amin'ny fiandrianana no midina manatrika eto amin'ity toerana ity, rehefa midera azy isika, rehefa mankalaza azy isika. Ka izay no isitomako anao foana hoe aza varinany amin'ny zavatra mety natrehanao tany ivelan'ny tany, fa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao dia aoka ianao tena hanome, tena hoe tompo hideranao ny atongavako eto androany, hanome voninahitra anao, ankalaza anao, ndao tena alana ny mety fahazarana rehetrarehetra ka lasy anabavy a, alao ny mety fombafomba rehetrarehetra ka lasy anabavy, fa eto amin'ity toerana ity no asain'ny tompo miombona isika matena ny Kristy atsika, hiaraka hidera azy, hanolotra fiderana ho azy. Tsika afaka midera azy rehefa ny atokantrano any, fa eto Andriamanitra mampiombona atsika dia andao hanolotra izay ny amintsika rehetrarehetrany. Halleluja. Amen. Ninona ny zavatra mety any anatina ho any vesatra dia Andriamanitra amelombelona anao, amelombelona anao Andriamanitra, hitondra fitsarana ao anatinao Andriamanitra. Raha lasa anabavitra zavatra tedavitsika zany fa minao hoe eto Andriamanitra amin'izao fotoana izao, ary mikasika anao Andriamanitra, hiasa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Toa tsika hiomana hanome ho an'ny tompo amin'ity maraina ity a, tsy amin'ny mety hoe fahazarana manome na hoe dia hamoaka vola indray dia hanome ho an'Andriamanitra, fa minao fa ny fotsika ny amintsika rehetrarehetra dia any amin'ilay fanjakan'Andriamanitra. Zava-dehibe ka lasy anabavy a, satria ny zavatra rehetrarehetra izay ataontsika dia tena mila miainga avy amin'ny fotsika, mba tsy ho fahazarana na mety hoe fombafomba na mety hoe tsy maintsy ho atao, fa ny fotsika anao ka hiteny eo anatrehan'Andriamanitra.
mba ho toe-potsika no manome ho an'Andriamanitra. Toe-potsika hoe Tompo, teo mpiara-miasa aminao, ampiara-miasa aminao ny amin'ilay fanjakanao, satria ao amin'ny fanjakanao zay Andriamanitra. Amen. Ao koa fantatsika fa isika dia ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ary Andriamanitra dia mamolavolantsika hatrany mba ahafahantsika tena miaina ao anatin'izany fanjakana izany. Ary androany Tompo dia mbola manome fahasoavana, ataoko hoe fahasoavana nomen'Andriamanitra sy ianao androany, mbola afaka miara-miasa amin'Andriamanitra, ho fitaovanao ampiasain'Andriamanitra, tahian'Andriamanitra atsika ho amin'ny fampitomboina ny fanjakan'Andriamanitra, fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra. Raha lasana bavy tena ataoko hoe privilège ngedana be zany, goavana be zany. Iza moa tsika tsirara avy tahian'Andriamanitra raha lasana bavy, nomen'Andriamanitra, ary mino fa Andriamanitra mihitsy nanome vo eo anatrehako. Na dia ozy ianao hoe mety kely indry, mety ozy ianao hoe zany karama retresiko mety kely, fa raha lasana bavy tsisy volana ary zato ary tonga eo ampelatanantsika no isika fa no le fahasoavan'Andriamanitra daholo. Andriamanitra no tena nanome atsika herina fa atsika tena hoe ny karama dia nahazo an'izany zavatra zany. Androany Andriamanitra tsy manery an'izanizy, ary tsy manery Andriamanitra fa fantatsika fotsiny Tompo ao amin'ny fanjakanao ary ny tanontsika raha lasana bavy dia tonga ny fanjakan'Andriamanitra mbola hitatra hatrany hatrany. Amen. Tsy ho an'ny raha lasana bavy tsy ho an'olombelona fa ho an'ny fanjakan'Andriamanitra, ho an'ny fanahin'olona anankiray zay tian'Andriamanitra ho kasihana indray, dia ampiasain'Andriamanitra ao anatin'izany tsika tsirara avy. Ka androany indray raha lasana bavy raha mbola omen'Andriamanitra n'izany opportunité zany tsika dia andao hanararoatra. Amen. Andao hanararoatra isika, ndao tena Tompo ampiasao a Tompo ny heriko, ny momba ana rehetrarehetra, ny fananako mba ho fitaovana ho an'ny fanjakanao. Ndao tsika hitsangana dia iry sika dia hanome ho an'ny Tompo amin'ity fotoana androany. Samy hitsangana tsika amin'izao fotoana izao dia hanao hira anankiray tsika dia androsetsika anoloana tsika hanome ho an'ny Tompo amin'ny fotsika rehetrarehetra, amin'izay inin'ny fotsika. Tsy misy faneriterena raha lasana bavy fa izay inin'ny fotsika zay napetraka ny Tompo ao anatintsika ao. Afaka mandrositsika amin'izao fotoana izao. Mino fa vonina ny fonao androany. Amen. Misokatra ny fonao satria Andriamanitra no hiteny amintsika indray amin'ity maraina ity. Ampiasa olona ny Tompo ahafahan'Andriamanitra manambara ny fondy, manambara indray ny sitrapony ny lalany. Daoko tena ho fantatsika foana hoe vanin'andro farany zao ary misy taon'Andriamanitra ny amin'ny bokyny Jeremia ny miteny manokana hoe amin'ny bokyny Samuel azafady ozy ny tenin'Andriamanitra hoe naalana ozy ny tenin'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Fa amin'izao fotoana izao Andriamanitra tsy mitsahatra miteny amintsika, tsy mitsahatra manambara ny fony amintsika. Manoloana an'izany raha lasana bavy aoko sika tsy olona namafy ny fotsika hoe zay foana fa reky foana zany teny zany. Fa ndao tena nokatra ny fotsika ny amin'ny zavatra tian'Andriamanitra ho atao, satria manana planin'Andriamanitra ho an'ny fiainantsika tsirara avy.
manana drafitra Andriamanitra ny amin'ny fiainantsika tsiraray avy ka mampiasa ny mpanompony Andriamanitra iteny amintsika anambara anitsiny amintsika indraindray mety anotsikotsona atsika mety ampahery atsika mety ampiorona atsika misimisy kokoa hatrany hatrany ary mbola misaotra an'Andriamanitra satria ny teny Andriamanitra ary tsy mahalana ny tenin'Andriamanitra nefa ao anatin'izany dia mila tanolona ka fo aniriny izany tenin'Andriamanitra izany Andriamanitra andefa ny teniny izy ary izay ny sitrapondry fa manao antsika tsiraray avy amen na ndo io manandro andra lasy anabavy teneniko teo hoe aza vela ny vesatra rehetrarehetra tany tamin'ny herinandro iny aloha hialy zany fa tompo tena disposé ny foka androany andrezy avy aminao amen na mety anitsy ana ny tenin'Andriamanitra mety anotsikotsona ana ny tenin'Andriamanitra mety ampahery ana ny tenin'Andriamanitra fa ny zavatra fantatro fotsiny dia tompo avy aminao zany teny zany dia mitenena amiko dia mesady anatoko aty dia aoka tena aniry aty anatoko zany teny zany raisitsika alatsory hitondra ny tenin'Andriamanitra zao fotoana izao Isa 1 2 ao tsy dia concentré tsika fa mifantoka tsara satria tsara ny tompo amen ny fizorona ohatr'izao lasy anabavy na ho anamanokana tsy ohatrany hoe anao fampisehoana akory fa misy vesatra raha mba fantatrareo mantsy ny vesatra izay apetraky ny tompo eo anivon'ny mpanompon'Andriamanitra azay mila anohanantsika ny mpanompon'Andriamanitra amen niza satria akoatrany hoe manana ny adiny manokana tokantrano arabola ny aretina sy ny sisa dia mbola manana meny tompo grasy fahasoavana manokana ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra mbola mitondra ny vesatra ny fiangonana ao anatiny fo ary rehefa eo ampanambarana ny tenin'Andriamanitra ohatr'izao mialohany andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra dia misy an'izay teny izay petraky ny tompo atao anatiko atsika fiangonana tena miaino ny fon'ny tompo aza tena tsoriko amintsika manokana raha volana sa roa volana lasa zay navesatra tao anatin'ny foko ty teny izay toriko amintsika androany ty fa raindray ny tompo miditra anenelanelany fandaminan'olombelona nisy andao atao hoe ohatrany hoe zavatra napetrapetraka ao anatin'ilay toriteny fa ndraindray koa ny tompo tena miteny ao anatin'ny fo tianakoriana zavatra ao anatin'ny fo azay ny tena zava-dehibe indrindra dia ny fianonan'ny fanahy misy noty fa misy fianonan'ny fanahy ihany koa ao amen azay ny tena tiako hoe iraisantsika fo androany iraisantsika saina ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia ny afahantsika rehetra enona ny tenako aza fantsona ahafahan'Andriamanitra mampita ny sitrapony ao am-potsika tsararay avy amen tsy hoe mipetraka eo tsika nihiritsika teo dia ohatrany hoe hitanareo mora fotsiny ny afahantsika mibolisatra makany fomba mpivavahana lay mipetraka dia mitehaka dia mijanona eo fa inona mitondra inona ao atsika ny fanatonatsika an'Andriamanitra mitondra inona ao atsika ny fanatonatsika an'Andriamanitra fandrenesantsika tenin'Andriamanitra mampisy fetraikany manao ahoana eo amin'ny fiainantsika ny fandrenesantsika ny feo an'Andriamanitra azay ny teneniko atsika hoe ny mpanompon'Andriamanitra
na rahalafaly na rahalamonsory na ny tenako nareo rahalahy maro maneran-tany misy fanamby ihany koa eo anoloana amen zay apetraky ny tompo tsy sanatria hoe fahalalana le izy ka hoe fahalalana mahay mandika an'izao fa tena misy fon'Andriamanitra satria mikikika ny vahoaka an'Andriamanitra na tsy miteny ary nareo dia mipaka any amin'ny tompo, mipaka any amin'ny tompo ny fahotantsika, mipaka any amin'ny tompo ny otantsika, mipaka any amin'ny tompo ny fitarainantsika. Aza ny zavatra zany ataon'ny tompo ho sofiny ho maso mahita an'izany ny mpanompon'Andriamanitra mba ahafahantsika rehetra mandray ilay feo marina avy amin'ny tompo, ina ny taridalana marina avy amin'ny tompo. Amen. Zay mahatonga naharesy lahatra androany hoe andao tena ametraka ny tompontsika eo amin'ny toerana tokony mahizy azy satria tsika tsy raray avy eto zavatra tsapako manokana ao amin'ny fanahy fa tsy amin'ny hita maso. Za tsy mahafantatra ny fiainantsika, samy manandra tanana avokoa isika rehetra, fa ndraindray ao anatin'ny fo ao any sasany mety tsy sava mihitsy, mety tsy savany ao am-potsika ao, mety hoe ina moa tsy mahasavahana azy raha vao nandray karama tsy fantatro, fa mivavaka mba hanokatra ny masom-panahintsika ny tompo, ahafahantsika mahita ny etahantsika, mahita ny toetrantsika, ny toerana misy atsika ankehitriny. Satria amin'ny fotoantsika tsy mahita ny toerana misy atsika fa hoe za sava inona moa milama salama daholo zay, dia ao anatin'ny toeran'ny olona tandidomindozitsika, position n'olona en danger zany, ao anatin'ny misy loza mananontany eo amin'ny ara-panahintsika. Fa ny tsiraray avy amintsika mila mikonstate mahita ny etahantsika hoe tompo mbola mila anao hatrany efa ho avy ny tompo. Amen. Misy an'ity ty afaka mipetraka nareo fa ny zava-dehibe dia zao ny ahafahantsika tena hoe mamela ny tompo tena njaka mariny eo amin'ny fiangonany. Rahay mihira fotsiny tsika fa lasa hira, lasa feo fotsiny. Nisy fampahirezana teto tamin'ny fanatitra hoe ahoako inona ho sisy ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra latsadra, fa ny sitrak'Andriamanitra dia ny fotorotoro, ny fo mangorakoraka, ny fanahy mangorakoraka. Amen. Aizay fisintotsika amin'Andriamanitra, aizay filatsika an'Andriamanitra izay. Tompo misandratami ny avo indrindrianao, raisy ny toeranao, ka ny fiderananao manderana. Ko tena hiran'izao mihitsika hoe aokiseo anio, aokiseo anio, aokiseo anio, mi fate piazzare. Funinai tau, con i funinai. Alleluia, salvo amenonai, amenonai.
Ita amenonai no ameranai fatumpiana si andriamanitra andriamanitra. Alléluia. Jesosy io Jésus, andreny amin'ny feonao indray zay androany a. nous allons entendre ta voix aujourd'hui. Tsintsinina ny tsintsininy Paul ianao ary tsintsinina Apolosy. Paul n'est rien et Apollos n'est rien aussi, F'Andriamanitra zay mampitombo no zava-dehibe. mais c'est Dieu qui fait croître qui est important. Satria na i Paul na i Apolosy a Parce que même Paul, même Apollos, dia samy handray ny anjarany izy ireo ny teninao. chacun d'eux recevra leur part selon ta parole. Dikan'izay na Paul na i Apolosy Cela signifie que même Paul et même Apollos, dia fantsona ihany, ce ne sont que des canaux. tsinitsinina tompo, Je ne suis rien, Seigneur, fa fantsona sy ahafahanao mampita ny fahazavanao. je suis un instrument pour faire couler la lumière qui vient de toi. Araoka tompo ny teny zay ambarandroany Et que la parole que je vais dire aujourd'hui, Seigneur, dia hitondra famporisihana any am-pon'ny tsiraray avy. une parole qui emmènera une exhortation dans le cœur de chacun. Hitondra fampandrosoana any am-pon'ny tsiraray avy. Et pour que dans le cœur de chacun, il y a un avancement, Édification. une édification. Saotra Jesosy. Merci Jésus. Azavela hiteny Ne me laisse pas parler mihoatra an'izay tokony ambara tompo. plus que tu veux transmettre, Seigneur. Hanao ireo vahoaka ireo tompo. Ce peuple t'appartient, Seigneur. Hanao ny fiangonana, L'Église t'appartient. araoka ianao ny teny androany. Aoka ianao ny teny Et androany. que c'est toi qui parles aujourd'hui, Seigneur. Ny anaran'i Jesosy. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Araka ny teniko tamintsika teo a, Et comme je vous ai dit tout à l'heure, tsisy hoe noty be manao ahoana zay nomanina, il n'y a pas une vraie note que j'ai préparée. satria tena reny fanahiko a, Parce que je ressens en esprit, fa tena tia teny amintsika ny tompo. le Seigneur veut vraiment nous parler. Misy taridalana zay napetraka ny tompo atao anaty a, Il y a une direction que le Seigneur a déposée dans mon cœur. ary izay ny tena tiako andehanana androany. Et c'est dans cette direction que j'aimerais vous conduire aujourd'hui. Ho amin'ny fankatoavana zay ambaran'ny fanamasina. Pour l'obéissance à ce que le Saint-Esprit veut nous dire. Amen. Amen. Misy tenin'Andriamanitra Il y a une parole de Dieu zay milaza hoe ny fanamasina ozy izy dia nomena qui dit que le Saint-Esprit a été donné. ho an'izay mankatoa azy ao amin'ny asan'ny apôstôly, misy an'izany raha tsy diso a. Et c'est une parole dans les Actes des Apôtres qui dit que le Saint-Esprit a été donné à ceux qui l'obéissent. Hoe ny fanamasina dia nomena Le Saint-Esprit a été donné ho an'izay olona ankatoa azy. pour ceux qui l'obéissent. Ary eo dia efa famantarana anankiray eo amin'ny fiainantsika Et ça, c'est un signe dans nos vies. hoe raha nomena fanamasina tokoa asika. Que si on nous a donné le Saint-Esprit, Satria raha ny boky ny asan'ny apôstôly no milaza fa ny fanamasina dia nomena parce que si le livre des Actes des Apôtres dit que le Saint-Esprit a été donné ho an'izay olona azon'Andriamanitra antoka fa hankatoa ny fanamasina. pour ceux à qui Dieu fait confiance qu'ils vont vraiment obéir. Amen. Parole. Dia eo dia efa mampilisatra ny kristianina sahady a. Et là, les chrétiens glissent Satria betsaka ny kristianina ankehitriny parce qu'il y a beaucoup de chrétiens en ce moment vokatry ny tsy fahalalana ny tenin'Andriamanitra
à cause de l'ignorance de la parole de Dieu, dia ohatrany hoe mandeha misecourbe na mivokona ny fandehanany eo anaty any lalany eo amin'ny fiainany amin'ny maha-kristianina. alors leur marche est courbée face à leur marche chrétienne. Efa fantany izy fa mivokona na andao atao hoe mandringy tsy mijoro tsara zany. Il sait qu'il boite, il n'est pas bien, il ne se tient pas bien debout. Fantany fa misy maratra ny tongony. Il sait que son pied, il y a quelque chose qui va pas bien. Efa misinfecté, efa maratra. Il y a une infection dans son pied, Fa mbola toizany eny ihany ny lalany. mais il continue encore son chemin. Ary tanjon'ny fahavalo an'ny fiangonana zany. Et c'est l'objectif de l'ennemi pour l'Église. Dina moa zany afahantsika mandeha mandringa eo anatrihan'ny tompo. Pour que nous marchions en boitant devant le Seigneur. Vokatry n'inona ary ny tena zava-doza indrindra dia zao. À cause de quoi? Mais ce qui est plus dangereux, Tsy hitany hoe maratra ny tongony. il ne voit pas que son pied est infecté. Tsy hitany hoe mivokona izy. Il ne voit pas qu'il est courbé. Tsy hitany hoe mandringa izy. Il ne voit pas qu'il boite. Satria nahoana? Pourquoi? Satria ajambain'ny fahavalo ny masony. Parce que l'ennemi a aveuglé ses yeux Ao anatin'ny tsy fahalalana ny tenin'Andriamanitra. dans l'ignorance de la parole de Dieu. Dia tsy fantany akory hoe ay marary ane ah. Et il ne connaît même pas qu'il est malade. Il n'est pas bien, il est mal. Fa ny fanamasina dia nomena Mais le Saint-Esprit a été donné ho an'izay olona ankatohan'ny fanamasina. pour Amen. ceux qui vont obéir au Saint-Esprit. Samy nomena ny fanamasina isika. On nous a donné le Saint-Esprit. Ary mampatsiaro atsika an'izany ny tompo androany. Et aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle cela. Fa move manoloana an'izany teny zany a misy fakatoavana fanamasina ao anatin'ny fotsika. Mais face à cette parole, est-ce qu'il y a une obéissance au Saint-Esprit dans notre cœur? Efa maloto ny fotsika Notre cœur est gâté, pourri, fa mbola mitoy ihany isika. mais on continue toujours. Mbola mitoy ihany tsika. On continue toujours. Fa tena fahajambana manao ahoana loatra raha lasiana bavy Mais c'est quel aveuglement, frères et sœurs, no manjohan'ny kristianina maro ankehitriny. qui arrive aux chrétiens en ce moment. Fa zavatra tokana ny hamaritako azy Mais moi, je vais le déterminer à une chose. tsy fampihana ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra. C'est le manque de connaissance à la parole de Dieu. Fa raha fantatsika ny tenin'Andriamanitra, Mais si nous connaissons la parole de Dieu, ohatra hoe iteny io fotsiny hoe ny fanamasina dia nomena par exemple, cette parole il dit que le Saint-Esprit a été donné ho an'izay olona akatoa azy. pour ceux qui vont l'obéir. Dia efa tsy miatristehana mampalahelo ny fanamasina eo amin'ny lalako amin'ny maha-kristianina. Et cela n'attriste pas le Saint-Esprit dans ma marche chrétienne. Amen. 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 Fa maro ny olona mandeha anjambany eo amin'ny fiainany maha-kristianina. Mais il y en a beaucoup qui marchent aveuglement en tant que chrétiens. Ary ny tena zava-doza raha lasiana bavy a, Et ce qui est dangereux, frères et sœurs, rehefa tratra ny tampoka isika ohatran'ireo virgine dimy adala, lorsque nous sommes pris au dépourvu comme les 5 vierges folles, raha ho avy tampoka ny tompo. si le Seigneur vient, Za mbola misy zavatra miinterpelle na manaitra ny foko mandrakariva. il y a toujours une chose qui m'interpelle tous les jours Amin'ny andron'ny tompo a, à l'avènement du Seigneur. dia zao hoe ireo misy olona anankiroa eny atsaha, ndray lasa ndray tavela. Il y a 2 personnes dans le champ, il y en a un qui est enlevé, l'autre qui est resté. Mpivady miara-mandry a, ndray lasa ndray tavela. Un couple, le mari, l'un est parti, l'autre est resté. Manaitra ny fo zany Cela interpelle le cœur. satria ao anatin'ny toe-panahy zay tsapan'ireo olona zay tavela, Parce que dans l'état d'esprit que ceux qui sont restés ont ressentent,
dia tahaka neny reto virginy dimy adala reto. Et c'est semblable aux 5 vierges folles, ce qu'il ressent. Revaina fahatairana Un fa- réveil. Mm. Un Fa- réveil, fa fahatairana anatina ahoana moa zany ny fiteny azy constatation an'état na matsikaritra ny toerany. un réveil dans la constatation de leur état. Tsisy azo atao tsony raha lasianabavy. On ne peut rien faire, frères et sœurs. Azay mahatonga ny tompo mbola mamea antsika androm-pahasoavana ankehitriny. Et c'est pour cela que le Seigneur nous donne encore le jour de grâce aujourd'hui. Za tena midera ny tompo amin'ny foko ray manontolo. Moi, je loue le Seigneur de tout mon cœur. Mbola misy ny andro Il y a le jour ahafahantsika mbola miangona afin que nous puissions être réunis, mifananatra raha azo atao, s'exhorter, mifampahery s'encourager aussi manodidina ny tenin'Andriamanitra. autour de la parole de Dieu. Amen. Amen. Tenin'Andriamanitra izay napetraka ny tompo atao poko androany arak'izany taridalana izany a, Et la parole de Dieu que le Seigneur a déposée dans mon cœur selon cette direction, dia izao hoe mila mandroso makany amin'ny famatorana isika. c'est que nous avons besoin d'avancer vers la maturité. Tsy mandeha amin'ny satria raha lasianabavy mariky ny fiavina vonana ihany a, Parce que vous savez, frères et sœurs, la marque de l'orgueil, dia tsy hoe fieboebona amina hoe fananana harena sy ny sisa, ce n'est pas le fait d'être enflé d'orgueil, d'avoir beaucoup de biens, fa ny fizirizirina ao anatin'ny toerantsika ihany koa dia avinavina. mais notre résistance dans notre position, c'est aussi un orgueil. Nefa ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe Mais la parole de Dieu dit izay manandra tena dia ahetry fa izay manetry tena kosa no asandratra. que ceux qui... qui sont... Izay manandra tena no ahetry fa izay manetry tena kosa no asandratra. Amen. Dieu élève ceux qui s'humilient. Dieu élève ceux qui s'humilient, Amen. Fa ny avinavina raha lasianabavy a, mais l'orgueil, frères et sœurs, tsy mahasoa antsika izany. ce n'est pas bien pour Izay nous. mahatonga ny tompo a te haporisika antsika hoe mila misetendre, mila mandroso isika makany amin'ny famatorana. Amen. C'est pour cela que le Seigneur veut nous exhorter à ce que nous devons nous tendre vers la maturité. Io hoe famatorana io a na fahataterana ozy izy ny filazan'ny bokin'ny Hébreo azy a, Cette maturité ou la perfection, comme le livre des Hébreux nous dit, dia ozy izy hoe mila mandroso makany amin'ny fahalalantsika na faharany tanan-tsaina ozy izy ny fandikany gasy azy intelligence. nous devons tendre vers la maturité, vers l'intelligence. Amen. Amen. Fahalalana n'izy fahalalana tsy fahalalana ara-tsaina akory Ce n'est pas une intelligence intellectuelle, une connaissance intellectuelle, fa fahalalana n'ilay zanak'Andriamanitra an' Jesosy Kristy. mais une connaissance du Fils de Dieu, de Inona ny tiany Jésus-Christ. atao amin'ny fiainako manokana Qu'est-ce qu'il ankehitriny? veut faire dans ma vie? Movy anatso ny tompo a hitoetra amin'ny maizy ankehitriny. Est-ce que Dieu m'a appelé pour que je puisse demeurer là où je suis? Raha lasianabavy amin'izao akatoko ny fiavian'ny tompo zao, Frères et sœurs, à cet avènement du Seigneur qui est tout proche, vo manao ahoana no maniry ao amintsika ankehitriny. c'est quel fruit qui est en nous? Tsilo ve Est-ce que ce sont des ronces sa votsara? ou le bon fruit? Tsilo ve sa votsara? Le ronce ou le bon fruit? Satria na ahoana Parce que peu importe, isika tsiraray avy a peu importe nous, chacun de nous, eto amin'ity tany ity mandritra ny lalantsika amin'ny maha-kristianina sur cette terre, pendant notre marche chrétienne, dia tondrahan'ny orana tokana isika. nous recevons une même pluie. Orana tokana manondraka atsika. C'est une seule pluie qui nous arrose. Fa ny anisan'ny tena manaitra hoe nitondrahana tenin'Andriamanitra tokana isika, Mais ce qui interpelle vraiment, c'est que nous sommes arrosés d'une même parole.
samy voataizany tompo tentsika nandritra ny firy taona Nous sommes instruits pendant des années ici, fa samy hafa ny vokatra mais il y a plusieurs fruits. sasany mamokatra vo tsara Il y en a qui produisent le bon fruit ny sasany a mamokatra tsilo et d'autres des ronces. azay mila mahatonga sainantsika na tonga ny tenantsika hatramin'ny voalohany Et c'est pour cela que je vous ai dit au tout début et à quoi nous devons penser. tsy tokony miziriziry anatiny hoe na efa tsilo dia ahoana zany e Nous ne devons pas résister comme quoi nous sommes des ronces, des épines et alors c'est quoi? fa mila manetry tena isika Mais nous avons besoin de nous humilier dia miconsidere manome lanja indray hoe tompo manahoana ny toe-panahiko ny fiainam-panahiko a et de considérer et m'examiner comment est mon état d'esprit amin'izao akatoko ny fiavianao zao à la porte de ton avènement. amen Amen. jerenareo ny korintiana voalohany toko fahatelo andinin'ny fahavalo a mialohany amakiko ny hebreo a Nous allons voir dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 8 avant que je lise dans le livre des Hébreux. korintiana voalohany toko fahatelo andinin'ny fahavalo iray ihany ny mpamboly sy ny mpandena miresaka amin'ny Paoly sy Apolosy izy eto Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Là, il parle de l'apôtre Paul et Apôtre. nefa samy andray ny valim-pitiany avy araka ny fisasarany izy Et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. andininy fasy fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay Au verset 9, en effet, nous sommes ouvriers avec Dieu, fa nareo kosa miresaka ny fiangonana dia sahan'Andriamanitra sy trano izay arafitr'Andriamanitra ianareo vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. zavatra anankitelo ny hitako eto raha lasianabavy Je vois 3 points ici, frères et sœurs. Paoly a mpamboly C'est Paul qui plante i Apolosy mpandena et Apollos arrose. fa nareo kosa ny trano arafitr'Andriamanitra sy sahan'Andriamanitra Mais vous êtes le champ de Dieu et la construction de Dieu. fa ny zavatra iraisan'ireo anankitelo ireo dia inona Mais le point commun entre les trois, c'est quoi? jerena hoe inona ny vonetiny tsararay avy C'est de voir quel est le fruit que chacun a porté. neny Paoly apôstôly a mazava be fa voafaritra hoe mpamboly neny Apolosy mpandena Pour l'apôtre Paul, c'est écrit, il plante, et pour Apollos, il arrose. fa ho an'ny fiangonana kosa Mais pour l'Église, dia trano arafitr'Andriamanitra izy l'Église est la construction de Dieu. fa move ny fiangonana nanaikina ny rafetin'Andriamanitra Mais est-ce que l'Église accepte d'être construite par Dieu? fa misy zavatra anankiray satria ozy izy hoe ny vokany dia zao samy andray ny valim-pitiany avy a ny tsararay avy a araka ny fisasarany Et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. raha lasianabavy eo Frères et sœurs, hoe manaitra anareo ve zany cela ne vous interpelle pas? zay mahatonga tena raha mijoro eto a C'est pour ça que si je me tiens debout ici, tsinitsinina raha lasianabavy je ne suis rien, frères et sœurs. mety tsy mpandena akory aho Peut-être que je n'arrose même pas. tsy mitovy refy amin'ny apôstôly Paoly zay mpamboly Apolosy mpandena Je ne suis pas comme Paul qui plante et Apollos qui arrose. fa mandrafitra kely manisy fampatsiarovana kely fotsiny any am-pon'ny fiangonana Mais je donne un rappel dans le cœur du Seigneur, un petit rappel. dia andray ny valim-pity amin'ny fisasarana zay nataoko aho Et je recevrai ma propre récompense en fonction de mon propre travail. tsika tsiraray avy samy andray ny valim-pity atsika amin'izay fisasaratsika Chacun de nous, nous allons tous recevoir notre propre récompense selon notre travail. ny fiangonana raha lasianabavy a L'Église, frères et sœurs, tena ray tsy ampy famatorana amin'izao vaninandro faran'izao en ces derniers temps, l'Église manque de maturité. ary ny zavatra tena ampitenen'ny tompo mafy ao anatin'ny foko a Et ce que le Seigneur me dit tellement fort dans mon cœur, dia ny tsirambo nataon'ny mpino eo anivon'ny lalany amin'ny makristianina ny tsirambo ny négligenceny c'est la négligence des croyants dans leur marche chrétienne. tsy mampaninina ny mpino a mandeha mandringa mandra-piavon'ny tompo Les croyants ne sont pas dans l'affliction, même lorsqu'ils marchent en boitant dans leur marche.
rovintsika raha lasiana-ba vo hiala ao anatin'io toerana misy atsika io. Mais quand est-ce que nous allons sortir de cette position là où nous sommes? Azay mahatonga antsika mila mamela ny tenin'Andriamanitra tena hiteny ao anatin'ny fotsika. C'est pour cela que nous avons besoin de permettre à la parole de Dieu de parler dans nos cœurs. Za tsy tanteraka Je ne suis pas parfait, fa za nomeny tompo fahasoavana ihany a tena anana tahotra ny amin'ny tenin'Andriamanitra. mais le Seigneur m'a fait grâce pour avoir une crainte dans la parole de Dieu. Ary misy tenin'Andriamanitra sasatsasany izay efa nazavain'ny tompo tamiko a, Et il y a certaines paroles de Dieu qu'il m'a déjà éclairées, izay tonga fefo ahy mihitsy izy ireny. et cela emmène une balise pour moi. Fa rehefa mivoaka ny vala kely aho Mais quand je sors du champ dia matsiaro an'ilay tenin'Andriamanitra aho. et je me rappelle de la parole de Dieu qui dit, Fantato fa ampandringa ahy ty zavatra ty situation ty. je sais que cette parole va me conduire à me boiter. Non, la situation. La situation va me conduire à me boiter. Merci. Ampandringa ahy ilay toezava mitranga. Cette situation va me conduire à me boiter. Dia za efa mandeha amin'ny fiainako amin'ny lalako ma-kristianina fa efa mandringa ahy fa tsy mampaninina ahy. Je suis dans ma marche chrétienne et j'avance, mais même si je boite, ça ne me fait rien du tout. Misy karazan'olona roa. Il y a deux types de personnes. Misy mafantatra ihany, mafantatra izy ireo fa mandringa fantany tsara fa tena tsy mety anatin'ny fahalotona izy, anatin'ny dérèglement fiainany. Il sait qu'il est dans le dérèglement, qu'il n'est pas bien du tout, Fa mandeha ihany izy. mais il continue à marcher, à avancer. Fa ny tena zava-doza dia ty faharoa ty. Mais ce qui est le plus dangereux, c'est Dia ilay karazan'olona anankiray hoe tsy fantany akory izy vokatry ny tsy fahalalana ny tenin'Andriamanitra fa mandringana izy. c'est le type de personne qui ne connaît pas qu'il boite par manque de connaissance de la parole de Dieu. Ary isika tsiraray avy ireo a, Et chacun de nous ici, tsy fantatra hoe tsy mampaninona antsika ve tenin'Andriamanitra inona mifantatsika eo anivon'ny fiainantsika amin'ny maha-kristianina. je ne sais pas c'est quelle parole de Dieu que nous connaissons en tant que chrétiens. Ho tahina ianao raha mivoaka, ho tahina ianao raha miditra ve? Tu seras béni quand tu sors et tu seras béni quand tu entres. Est-ce que c'est ça? Tenin'Andriamanitra tsy fantatra hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao nomeny zanany latokany tsara zany. Est-ce que c'est une parole qui dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique et c'est bien? Fa moa ve raha lasiana-bavy Mais mianina frères et ny amin'izany isika. Mes frères et sœurs, est-ce que nous nous contentons de cela? Amin'ny tenin'Andriamanitra fototra izay fantatsika. Dans la parole de Dieu, le fondement que nous connaissons Ka hanika eo amin'ny lalantsika maha-kristianina. et une bonne hauteur dans notre Hanika marche, eo amin'ny lalantsika maha-kristiana dans notre marche dans chrétienne. notre marche chrétienne. Tonga ny zavatra mitranga Alors les situations arrivent dia tsy ampy tenin'Andriamanitra isika. et nous manquons de la parole de Dieu. Nefa tenin'Andriamanitra rehetra dia nomen'Andriamanitra antsika Mais pourtant, la parole de Dieu nous a été donnée, mba Dieu nous a donné fampandrosoana antsika. pour notre édification. Amen na raha lasiana-bavy. Amen, frères et sœurs. Mila mandeha amin'ny famatorantsika amin'izao vaninandro farany izao. Nous avons besoin de marcher dans la maturité en ces derniers temps. Amen. Amen. Mandeha amin'ny famatorana. Marcher dans la maturité, Manome lanja marina donner de la valeur amin'izao antso izay niantsoana antsika izao. dans cet appel où Dieu nous a appelés. Amen. Fa tsy kristianina nantsony tompo fotsiny isika Mais pas juste des chrétiens que le Seigneur a appelés. dia manomboka eo ny fiainako a etiko amin'izay tiako hanaovana azy. Et à partir de là, je contrôle ma vie. Tsy misy fandrosoana intsony. Il n'y a plus d'édification. Ary izay mahatonga hoe ny famatorana C'est pour cela que je dis que la maturité, dia tsy afa-misaraka amin'ny fitondrantsika ny azo fijalitsika. la maturité ne peut pas être indépendant, séparé de notre croix, de la croix que nous portons. Amin'ny fotoana ny olona anankiray tsy mitondra ny azo fijaliany Le moment où une personne ne se charge pas de sa croix, azo atao fahalalana fotsiny satria efa
efa teny matrake efa teny verimberina ao an-tsaintsika zany Que ça ne soit pas juste une connaissance pour nous parce que c'est une parole qui est matraquée dans notre esprit. fa ny fanontaniana mba apetrako amintsika dia zao Mais la question que je vous pose est la suivante. firy a ny fanambina azo fijaliana zay apetraky ny tompo eo amintsika anatin'ny ray andro Il y a combien de défis dans une journée, dans un jour, face à la croix dans notre vie, manoloana ny azo fijaliana zay mila etsika face à la croix que nous avons besoin de porter? firy amin'izy ireny a no eketsika entina Il y a combien parmi parmi ceux-là que nous acceptons de porter? azay raha lasianabavy mahatonga ny olona maro a Et c'est pour cela, frères et sœurs, il y en a beaucoup. rehefa tsy mety mitondra ny azo fijaliana izy ireo Lorsqu'ils n'acceptent pas de porter la parole, la croix, dia mazava ho azy a fa mibilisatra makany amin'ny famafimpo alors ils glissent dans l'endurcissement du cœur. amen Amen. fa mila mamelanjy isika ankehitriny Mais nous avons besoin de donner de la valeur aujourd'hui. manahoana ny toe-panahaka eo anatrehan'andriamanitra Comment est mon état d'esprit devant Dieu? za tena teneniko atsika Moi, je vous le dis, fa na ny zanako ary mais même mes enfants, misy fotoana reraka rabatana il y a des moments où je suis fatiguée physiquement. satria ny zavatra mampatahotra anah indrindra amin'ny fananan-janaka dia zao a Parce que vraiment, à quoi j'ai la crainte lorsque nous avons des enfants? dia ozy izy ny tenin'andriamanitra hoe isika dia intendant na mpitandrina fananana Parce que la parole de Dieu dit que nous sommes des intendants. raha sanatria makany amin'ny fahaverezana ny zanako a Et si mes enfants vont vers la perdition, hijoro eo anatrehan'andriamanitra hitondra tatrany amin'ireo zanako ireo moi, je dois rendre des comptes devant le Seigneur par rapport à mes enfants. mijery ohatra hoe mijery zavatra amina vidéo ny zanakitsika Par exemple, nos enfants regardent des vidéos. efa henontsika hoe misy teny ratsy avoaka n'lay vidéo a Nous savons qu'il y a des mauvaises paroles qui sortent des vidéos. efa 2026 zao hoe ny olona rehetra efa mare an'izany e Non, mais c'est ok, nous sommes en 2026, tout le monde entend ces paroles. fa mila miconsidere an'izany tsika raha lasianabavy Mais nous avons besoin de considérer cela, frères et sœurs. ajanona tsy amin'ny lalàna Il faut laisser, pas sous la loi, manazava azy a maka azy miresaka aminy a il faut le prendre et le parler. zaro amin'ny lalana tokony alehany zazo izy izy ny tenin'andriamanitra Parce que la parole de Dieu dit, toizako le izy zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza dikan'izany hoe manazatra ny zaza any tsy vita amin'ny teny anankiray cela signifie, lorsque nous avons besoin de conduire nos enfants dans le droit chemin, ce n'est pas déterminé par une chose. mandeha makaty izy a Il va dans une direction dia mivily kely a et il dévie dia son chemin. mananatra azy ianao Et nous avons besoin de le redresser. mandeha kely indray izy a Il avance, dia mivily indray a il dévie dia mananatra azy ianao et nous devons le redresser. mpitandrina fananantsika Nous sommes des intendants. amen eny fa na ny fitondran-tena koa raha araka ny teneniko teo Mais même ma conduite, comme j'ai dit tout à l'heure, misy fotoana reraka il y a des moments où je suis fatiguée. tafiteny amin'izy ireo a Et je leur dis des choses qui... lasa makany amin'ny efitra ilany a ohatrany hoe normal ny fihetsiko a Comme satria si, nano tsy nety izy ireo na tsy fantatro a comme si c'est normal, ma conduite est normale, nous allons dans une pièce. dia parce qu'il- miteny amiko indray fanamasina Et le Saint-Esprit m'interpelle et me dit, ndana mifona mais va te repentir. azavao amin'ny mifonao Explique-lui ton cœur. dia mihaino ny feo amin'ny fanamasina makatoa ny feo amin'ny fanamasina dia manantona azy ireo indray a Et j'écoute et j'obéis la voix du Saint-Esprit et je viens vers eux. dia manazava aminy mangataka fifonana aminy raha nisy nampalahelo azy a Et je leur explique et je demande
le pardon satria tarika azy ireo any famonjena raha lasy anabavy. parce que je les conduis vers le salut. Amen. Amen. Fa zany raha lasy anabavy mahatonga ny kristianina be dehibe ankehitriny tsy ampy fienoana ny fanamasina izy ireo. C'est pour cela, frères et sœurs, il y a des chrétiens aujourd'hui, ils n'écoutent pas le Saint-Esprit. Apahany fotsiny zany hoe fitaizana zaza izany a. L'éducation des enfants n'est qu'une partie. Fa firifiry eo amin'ny fiainantsika ny azo fijaliana amin'ny se présenter eo anoloantsika no entitsika ny andavanandrom-piainantsika. Mais il y a combien de croix que nous portons et qui se présentent devant nous tous les jours et que nous acceptons de prendre. Fa rehefa manao tsirambina isika minégligentsika ny fiainantsika maha-kristianina, Mais lorsque nous négligeons notre vie chrétienne, dia mazava ho azy fa tsy te hitondra ny azo fijaliantsika isika izany. alors c'est clair que nous ne portons pas la croix. Raha tsy notre mitondra croix. ny azo fijaliantsika isika, Et si nous ne portons pas notre croix, dia miaina anatin'ny tsy famatorantsika eo amin'ny lalantsika maha-kristianina. alors nous ne marchons pas dans la maturité Des dans notre hymnes vie chrétienne. Alors c'est quoi les conséquences? Mamotsilo isika. Alors nous portons des épines d'errance. Ary rehefa manomboka mamotsilo isika, Et lorsque nous portons des ronces, dia manomboka mafy ny fotsika amin'izay fotoan'izay. et à partir de ce moment, notre cœur s'endurcit. Dia manomboka azo-panahy isika ny amin'ny zavatra ny ivelany. Et là, nous sommes influencés par les choses de l'extérieur. Misy fakapanahy miseho anankiray a. Il y a une tentation qui se présente. Ny fahavalo mahafantatra ny fiainantsika sy ny fihetsintsika. L'ennemi connaît notre vie et nous connaît. Dia mivavaka isika hoe tompo taio mba tsy ho tafipolisatra makany. Et nous prions, Seigneur, garde-moi pour que je ne puisse pas être influencé là-bas, Any amin'izao tontolo izao. dans le monde. Fa ny fihefarahntsika satria iny efa tsilo ny maniry eo amin'ny fiainantsika. Mais notre finalité, puisque ce sont des ronces qui est en nous, Tehaka tokana na sioka tokana fotsiny a, lasintsika raha lasy anabavy. en un clin d'œil, nous partons, frères et sœurs. Ary misy teny rahalahy Miki zay ty tena nanaitra anany izy tao natana toroteniny a. Et il y a une parole du frère Mickey qui m'a vraiment interpellée lors d'une prédication. Ozy izy hoe ny olona zay iverin-dalana Il a dit que ceux qui rétrogradent, dia efa manan-tsaina sahady izy ao anatin'ny fony dans leur cœur, ils pensent à une chose. hoe ho any amin'izao tontolo izao vetivety fotsiny e. Ah, je vais aller un instant dans le monde, Fa mora ny miverina amin'Andriamanitra ary avy eo miverina bebaka fotsiny. mais c'est facile de revenir à Dieu et de se repentir plus tard. Fa ny teny mavesatra be izay nambaran'ny rahalahy Miki dia izao hoe Mais la parole vraiment lourde, qui l'a dit? ho an'ny olona izay miverin-dalana ozy izy a, Pour ceux qui rétrogradent, tsy misy garantie na fahazahoan'antoka fahazoan'antoka fa ho tafaverina any amin'ny tompo izany olo zany satria Andriamanitra masy mandidy. il n'y a aucune garantie pour un rétrogradé de retourner dans le Seigneur parce que Dieu est souverain. Fa zany lalao izay lalaovan'ny kristianina ankehitriny. Mais c'est le jeu à quoi les chrétiens sont en train de jouer. Hoe tena efa satria efa tsilo tsy ampy famatorana efa tsilo ny ao anatin'ny fo. Parce que dans le cœur, il n'y a que des ronces et il y a une manque de maturité. Raha enao zay amin'izao fotoana izao a, Et si c'est ton cas, si c'est toi aujourd'hui, efa mahatsapa hoe misy fakapanahy any ivelany. si tu ressens qu'il y a une tentation dehors, Ny fitaka dia zao hoe hainao ny ao amin'ny tompo ihany e. mais la tromperie, c'est qu'il y a une voix qui dit non, tu es toujours dans le Seigneur. Fa ny fonao ilany a efa misabaka makany amin'izao tontolo izao. Mais une partie de ton cœur est déjà dans le monde. Mila mitandrina isika. Nous avons besoin de faire attention. Amen. Amen. Mila mitandrina isika raha lasy anabavy. Nous avons besoin de faire attention, frères et sœurs. Nao amaky ny Hébreu tsika mandeha amin'ny fitarihan'ny tompo fotsiny raha lasy anabavy a. Allons Hébreu lire dans Hébreu, toko fahenina. chapitre 6. Je vais sous la direction du Seigneur, frères et sœurs.
Hébreu toko fahenina teny andininy voalohany. Verset 1er. Ty Hébreu toko faheniny ity a L'Hébreu chapitre 6. dia tsy azo oariny raha ny tena tokony ho izy. Normalement, Dia tsy azo atao copie-coller eo amin'ny fiainan'ny kristianina. on ne peut pas prendre ces paroles et faire une copie-coller dans la vie des chrétiens. Satria ho an'ny jiosy ary hafa ny contexten'zareo na ny fepetran'zareo mahatonga mpanoratra ny lazanyity toko faheniny ity. Parce que cette parole s'adresse aux Juifs et c'est carrément un autre contexte. Satria izy ireo dia zao hoe amin'ny majiosy azy niova fo nandray an' Jesosy izy ireo Parce que en tant que Juifs convertis et qui ont accepté Jésus, dia tsy hotana fahalemena ny nahazo azy ireo teto na tonga mpanoratra ny lazan'io taridalana io. si l'auteur a écrit cette direction, c'est pas parce qu'ils ont péché ou qu'ils ont chuté. Tsy hoe fahalemena tsotra zany. Ce n'est pas une faiblesse, simple faiblesse. Azay mahatonga ito andininy toko faheniny ito tsy azo ampiaritsika amina kristiana anankiray izay anatina fahalemena. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas copier l'Hébreu chapitre 6 à un chrétien qui est dans la faiblesse. Qui a une faiblesse. Parce que eux, en tant que juifs, raha toa dia bangona ny mpanina moa zany ny epistily ho an'ny hébreu rehetrarehetra. Parce que si on lit toutes les épîtres aux Hébreux, dia ohatrany hoe tsy ampy ny sorona nataon'i Jesosy satria hiverina amin'ny fisoronana maro izy ireo. c'est comme si pour eux, le sacrifice de Jésus n'est pas suffisant et ils veulent retourner dans le... Dia niteny mafy azy ireo ny mpanoratra. Et l'auteur leur a exhorté, leur a parlé. Satria efa nandray fahazavana maro izy ireo Parce qu'ils ont reçu beaucoup d'enseignements. ny faminaniana ny manoloana ny fiavian'ny Messie efa voarainy izy ireo La prophétie pour le retour du Messie, ils l'ont reçu cela. efa nandeha tao amin'ny tompo izy ireo Ils ont marché dans le Seigneur. nanandrana ny teny tsara an'Andriamanitra hozy izy Et ils ont bonne parole. noté la bonne parole. Fa zao hoe Kristy mihitsy nohatra ny saika ny laviny izy ireo. Mais comme s'ils voulaient vraiment renier le Christ. Tsy ampy ny fony vokatry ny tsy ampy ny sorona nataony ohatrany hoe tsy ampy zany ny sorona zay nataony Kristy ho azy ireo Comme si le sacrifice du Christ ne leur suffit pas. satria vokatry ny fanenjehana zay nahazo azy ireo natonga azy tamin'izany moa zany tsy hidirantsika le izy. À cause de la persécution qu'ils ont eue, mais nous n'allons pas entrer dedans. Fa nefa na izany anaty zany aza Mais pourtant, ampifandraisiko le izy fa tsy amin'izay lafiny zay akory. je vais faire le lien, mais pas dans ce sens. Satria raha ny kristianina anankiray ny tonga hatramin'ny famafisam-po amin'ny faratapony. Parce que si un chrétien arrive à l'endurcissement du cœur suprême, dia mety tonga amin'ny fandavana ny Kristy ihany. cela peut conduire au reniement du Christ. Azay mila mentsika lanja fa hitanareo io ahoana re zany hoe io famafipo falotopo atsika ny tsy fibebahatsika ny fiainatsika amin'ny sabaka fa tsy ao amin'ny tompo tsara io Parce que vous voyez notre endurcissement du cœur et notre vie, un pied dans le monde, un pied avec Jésus, tout ce qui est souillé en nous, toutes les souillures en nous. ny fahavalo tsy sangisangy amintsika raha lasianabavy. L'ennemi ne va pas jouer avec nous. Fa amin'ny fotoana anankiray nandroita andrombany atsika. Mais le moment viendra où il va nous arracher. Il va nous Rehefa accaparer. nahita olona raha lasianabavy. Et j'ai déjà vu des personnes, frères et sœurs, Fa tsy tafaverina mandrakaiky ankehitriny. mais il n'est plus retourné jusqu'à aujourd'hui. Fa mila mitandrina isika. Mais Amen. nous avons besoin de faire attention. Araka ny filazako matetika hoe Et comme je le dis souvent, raha matitra na foty ty alalaovintsika ty si nous sommes dans un match de foot dia tam'izany miteny hoe anatina prolongation tsika.
Et à cette époque, j'avais dit que nous sommes dans une prolongation. fa zao tsika efa anatin'ny tir au but mihitsy. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le tir au but. Fotoana fohy sisa. Aza Il ne nous milalao reste intsony. plus beaucoup de temps. Allons ne plus jouer. Akitsika vetivety fotsiny sady mamarapara anao a. Nous allons lire et je termine aussi. Hébreu toko fahinana andiny voalohany. Kaoka ilaozantsika ny abidim-pianarana ny amin'ny Kristy a. Fa aoka androso amin'ny tanteraka isika, androso amin'ny famatorana hozy izy zany a. Ka tsy hanao fanorenana indray dia ny fibebahana ahafahana amin'ny asa maty a, finoanan'Andriamanitra, fampianarana ny amin'ny fisasana maro a, fametrahan-tanana, fitsanganan'ny maty a sy ny fitsarana mandrakizay. C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendant vers la maturité sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Ary ireo zavatra rehetra ireo a no ataontsika raha mbola mipermettre antsika anao an'izany Andriamanitra, zany hoe tsy avela zany. Et c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen. Amen. Zay no lazainy eo ary zany no ataontsika raha avelan'Andriamanitra, raha mbola omen'Andriamanitra fotoantsika dia azomo ireo zavatra ireo. C'est Amen. ce qui est écrit, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet, si Dieu nous donne le temps. Ary zay no que nous allons fahazavana nous regarder. zay nananany reto Hébreu reto. Et c'est la lumière que ces Hébreux ont eue. Nanana hozy izy hoe aoka ilaozantsika ny abidim-pianarana ny amin'ny Kristy zany hoe tsy hoe ilaozana hoe afoy zany fa zavatra efa tokony aki, zavatra efa tokony voaray. Laissons les Amen. bases de l'enseignement relatif au Messie. Ce n'est pas le fait d'abandonner, mais cela, nous devons, C'est déjà acquis. c'est déjà acquis. Amen. Amen. Zany hoe raha reo fototra ireo a tokony efa ampiorenanareo amin'ny Kristy ireo. Donc, ces bases, normalement, doivent être suffisantes pour être fondées en Christ. Amen. Amen. Fa nefa izy mbola nilaza hoe mbola tsy ampy ary fa tokony mbola mandroso amin'ny fahatanterahana hatrany hatranytsika. Mais il a dit, tendons vers la maturité, encore et encore. Mandinika nyity toko faheniny ty a nisy taona tamin'ny herinandro angamany a dia mahita hoe jerenareo fa nareo fampianarana fototra ireo aza dia misy fianganaka hatrany amin'ny fiafarana. Lorsque j'ai médité ce chapitre 6, vous voyez, dans cette parole, il y a un début et il y a une fin. Manoloana an'ireo fampianarana fototra zay nilazain'ireo afaka mihaino ny sainy doctrine ihany koa tsika raha hihaino ny atsipriany am'ireo. Face à ces enseignements de base, et nous pouvons écouter la Sainte Doctrine aussi pour connaître les détails. Dia ozy izy hoe jerenareo tsara fa ozy izy hoe ny fibebahana amin'ny asa maty ozy izy zany hoe manomboka any amin'ny fiovapon'ny olona zany. Et vous voyez, il est écrit le renoncement aux œuvres mortes. Donc cela commence à la nouvelle naissance. Jereo zay fibebahana amin'ny asa maty a dia ny fiafarany a ny fitsarana mandrakizay. Cela commence au renoncement aux œuvres mortes et cela termine au jugement éternel. Zany hoe raha ho an'ny reto Hébreu reto zany a na zay fampianarana fototra zay fotsiny any za dia tokony efa tokony ampy na tonga saina azy ireo fa eo ilay tsy fahampiana famatorana raha lasa Et anabavy. donc pour ces Hébreux, ces enseignements devraient être suffisants et un acquis pour eux, mais à cause du manque de maturité, Satria raha efa mibebaka tamin'ny asa maty izy ireo nandray fampianarana momba an'izany mibebaka tamin'ny fahotany nandray an'i Kristy. parce que s'ils ont renoncé aux œuvres mortes, ils se sont repentis, ils ont accepté le Christ, Eny nalala azy izy ireo hatramin'ny fitsarana mandrakizay. et même jusqu'au jugement éternel, Fantatra izy ireo zany. ils le savent. Ary ozy izy hoe mbola ataontsika ihany zany raha mbola manome antsika fotoana Andriamanitra, raha mbola avelan'Andriamanitra isika. Tokony mbola ao anatin'ny fahalalana an'izany hatrany isika. Et il est dit, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet, et nous devons connaître cela. Dia anisan'ny andininy sarotra indrindra moa hoe izay no azavainy indray mandeha sady efa nanandrana ny fanomezana andininy fahefatra avy any an-danitra sy efa nandray ny fanamasina rehefa nanandrana ny teny tsara an'Andriamanitra sy ny herin'ny fiainana ho avy a nefa ny hembotra dia tsy azo avaozina indray ho amin'ny fibebahana satria nanombo a ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny azo fijaliana ka manao azy ho famenarana. Au verset 4, en effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, et pourtant sont tombés, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Miteny any farataponao zany ny mpanoratra. Et l'auteur dit,
ces paroles, satria maninona satria jerenareo lazainy manombo indray ny zanak'andriamanitra maninona moa izy miteny hoe manombo indray ny zanak'andriamanitra manao azy ho famenarana parce qu'il est écrit qu'il crucifie de nouveau le Fils de Dieu et le déshonore publiquement. satria naninona efa nanandrana an'ireo ny lazain'ireo ireto hébreu reto. Pourquoi? Parce qu'ils ont goûté à tout ce qui a été dit. Jerenareo tsara ozy izy hoe efa nazavaina indray mandeha fa efa nazava tamin'izy ireo filazantsara niova fo zany izy ireo a dia efa naninona efa nanomezana nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra izy ireo dia Jesosy Kristy zany. Ils ont déjà été une fois éclairés. Ils ont goûté Jésus-Christ et au don céleste. Donc, ils sont nés de nouveau. Ils sont convertis. Efa nandray ny fanamasina izy ireo. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Efa nanandrana ny teny tsara an'Andriamanitra izy ireo. Ils ont goûté à la bonne parole de Dieu. Fa hozy izy mpanoratra hoe fantoem-panahin'izy ireo a. Mais l'auteur a dit que leur attitude, leur état de cœur, tsy ampy ny sorona nataon'i Jesosy. c'est comme si le sacrifice de Jésus n'est pas suffisant. Dia inona ny anoharany mpanoratra azy mafy amin'izy ireo io teny io ary azon'izy ireo tsara mifepetrany taridalana itarian'ny taridalana napetraky ny tompo tao am-pon'ny mpanoratra. Et à quoi l'auteur compare cela? Et c'est azon'izy ireo fomba fitenin'ny mpanoratra. Ils ont compris ce que l'auteur voulait dire. Hoe nomboanareo indray ny zanak'Andriamanitra. C'est que vous crucifiez de nouveau le Fils de Dieu. Manao tsintsina ny sorona vitany ianareo. Vous ne donnez pas de la valeur au sacrifice qu'il a accompli. Tonga tamin'izay fepetra zay reto hébreu reto. Et ces Hébreux sont arrivés à ce point. Fa tsy ny kristianina. Mais ce n'est pas les chrétiens. Fa ny kristianina mila mitandrina. Mais les chrétiens ont besoin de faire attention. Satria misy kristianina ankehitriny raha lasa anabavy. Parce qu'il y a des chrétiens en ce moment, frères et sœurs, manitsakitsaka ny zanak'Andriamanitra. Efa vokatry ny expérience-ny fiainana ny ainany a. ils piétinent le Fils de Dieu à cause de leur l'expérience qu'ils ont vécue, Vokatry ny zavatra ratovin'izy ireo a avisy havanana. à cause de ce qu'ils vivent à gauche et à droite, ce Tsy qu'ils reçoivent. mandratony fahalalany zay mahatonga azy milaza hoe misetondriavinareo makany amin'ny fahamatorana, any amin'ny fahalalana ozy izy. C'est pour ça qu'il est écrit que vous devez tendre vers l'intelligence. Amen. Amen. Fa vokatry ny tsy fampiny zay fahamatorana zay fahalalana an'Andriamanitra, fahalalana ny Kristy zay. Mais à cause de ce manque d'intelligence, de maturité à la connaissance de Christ, Ohatrany fakapana mitovitovy ihany izy na dia tsy mitovy aza mivesatra mahazo ny kristianina sy ny jiosy teto. c'est un peu la même tentation, même si le poids n'est pas pareil entre les Hébreux et les chrétiens. Satria ny kristianina anankiray rehefa tonga anatiny hitanareo a tena mila mariny tsika eo anatrehan'ny tompo hoe amen. Vous voyez, nous avons besoin d'être vrais devant le Seigneur. Manatona ny tompo dia tenen'ny tompo ankehitriny hoe tarafo Andriamanitra ô. Approche-toi du Seigneur et dis au Seigneur, sonde-moi. Izaho sao misy lalana mampahory ao anatiko io. Sonde-moi s'il y a quelque chose qui attriste en moi. Amen. Amen. Mba ahafahantsika tena mijoro. Afin que nous puissions être affermis. Atria misy amin'ny kristianina ankehitriny. Parce que les chrétiens en ces derniers temps, Misy kristianina il y a ankehitriny des chrétiens en ces derniers temps zay efa misabaka amin'ny fiainany. Dozy izy ianao hoe misabaka mbola sava, mbola tsy tena aty loatra. Fa sady ato a no aty ihany. il y a des chrétiens où ils ont un pied dans le monde et un pied avec Dieu et ils se disent non, c'est ok. Fa aza matimaty ianareo. Amen. Mais ne soyez pas tièdes. Fandotsika isafidy na tsika aty amin'ny faritany ny tompo a, aty amin'ny tobo misy an'ny tompo a, na tsika any amin'ny tobo misy n'izao tontolo zao a dia ny fahavalo zany. Mais allons faire le choix. Soit nous sommes dans le camp de Dieu, soit dans le camp du monde, donc le camp de l'ennemi. Ny kristianina raha lasa anabava ohatrany hoe kristianina superficiel ivelambelany ankehitriny. Frères et sœurs, les chrétiens actuellement
semblent être des chrétiens superficiels. Tsy sa tena misafidy ny tobony marina izy. Ils n'osent pas choisir leur camp. Fa rehefa any amin'izao tontolo zao aho Lorsque je suis dans le monde dia tsy fantatry ny olona hoe kristianina. et les gens ne savent pas que je suis un chrétien. Fa ohatrany hoe zao tontolo zao ihany aho any am-piasana, any am-pianarana, eny amin'ny fiarahamonina. Mais je suis comme le monde à l'école, au travail, dans la société. Fa rehefa aty amin'ny fiangonana koa aho Mais quand je suis à l'église, dia tsy fantatry ny olona mihitsy koa hoe za ty hoe miaina any amin'izao tontolo zao e. les frères et les sœurs ne savent pas, les gens ne savent pas que je vis dans le monde. Fa mifiainako eo anelanelany. Mais ma vie est entre. Fa mila misafidy isika hoe amin'ny tobin'Andriamanitra isika sa ny mitobo n'izao tontolo zao. Mais nous avons besoin de choisir soit le camp de Dieu ou le camp du monde. Amen na rahalahy sy anabavy. Amen, frères et sœurs. Jereny andinin'ny fahafito. Allons lire au verset 7. Fa izay tany mifoka ranonorana milatsaka amin'ny matetika ka maniry anana tsara ho an'ny olona iasana azy dia mahazo fitahiana avy amin'Andriamanitra. Andinin'ny fahavalo. Fa izay maniry tsilo sy songisongy kosa dia lavina sady akaiky ny ozina ary ny hafarany dia hodorana. Lorsqu'une terre arrosée de pluie fréquente produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction. Mais si elle produit des ronces et des chardons, elle est jugée sans valeur, bien près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Tany anankiroa Deux terrains, samy mitondrahana orana mitovy a. deux terres qui ont été arrosées de pluie, de la même pluie. Fa ny anankiray namokatra anana tsara, Mais il y en a un qui produit des plantes utiles fa ny anankiray a namokatra tsilo sy songisongo izy. et l'autre produit des ronces et des chardons. Rahalahy sy anabavy, zany fitarafan'Andriamanitra ny fiangonana. Frères et sœurs, c'est à cela que Dieu sonde l'Église. Ary ianao aza mihevitra rahalahy sy anabavy Et frères et sœurs, ne pensez pas fa tsy hitan'Andriamanitra ny toe-panahitsika ankehitriny. que Dieu ne voit pas notre état d'esprit actuel. Fa ny En ce scanneran'Andriamanitra, ny Mais- fitarafan'Andriamanitra Mais le scanner de Dieu, dia efa mamaritra sady hoe iza ny anana avoananana tsara ary iza ny tsilo sy ny songisongo. le scanner de Dieu montre qui sont les plantes utiles et qui sont les ronces et les chardons. Fa mila mandroso isika. Amen. Mais nous avons besoin d'avancer. Ohatran'ny tenin'ny Paoly apôstôly a Comme la parole de l'apôtre Paul. hoe iza moa zao, Paoly tsinitsinina, i Apôlôsy tsinitsinina. Et qui suis-je? Paul n'est rien et Apollos n'est rien. Za rahalahy sy anabavy ao anatin'ny fanarahako an'ny tompo a. Moi, frères et sœurs, dans ma marche dans le Seigneur, Tsisy mahasakanana iza na iza. rien ne peut m'empêcher, rien ni personne ne peut m'empêcher. Misy ny ady a, Il y a des luttes, misy ny tolona lutte a, il y a des luttes, fa rehefa mibanjina ny tompo a, mibanjina mangataka foana hoe tompo matsiaro an'io tenin'ny mpanoratra ny Hébreu hoe se tendre makany amin'ny famatorana. mais lorsque je fixe mon regard au Seigneur et je regarde aux paroles dans Hébreu, c'est de se tendre vers la maturité. Amen. Amen. Tompo tafio ny herin'ny teninao mandrakariva aho. Seigneur, couvre-moi de ta force tous les jours, Afahako mafantatra ny fahazavan'ny teninao ny sitraponao. afin que je puisse connaître la lumière de ta parole. Amen. Dia ireny no fefoara lasy anabavy. Et ce sont des balises pour moi, frères et sœurs. Ary zay no ahitanareo mandraka ankehitriny a, mbola tsy reraka. C'est pour cela que vous me voyez encore debout. Eo ny fampahereza miaino tenin'Andriamanitra izay ambaran'ireo ministera. Il y a les encouragements et j'écoute les paroles transmises par les ministères. Dia mifoka n'ilay ranonorana ao anatin'ny foko. Et j'absorbe cette pluie dans mon cœur. Amen. Amen. Mba tsy hamoazako inona, mba tsy hamoazako tsilo sy songisongo, Pour que je ne produise pas des ronces et des chardons, fa hamoazako voananana tsara.
mais pour que je puisse produire des plantes utiles. Niady ane tsy maintsy misy e. Il y a toujours des luttes. Il y aura Fa- toujours des luttes. Eo anatrehaniadina ny azo fijaliana mila etsika, Mais face aux luttes ou la croix que nous avons besoin de porter, anana ny amoazantsika sa tsilo. nous produisons des plantes utiles ou des ronces. Amen. Amen. Fampahirezana farany a. Un dernier encouragement. Andininy fasivy. Nefa ry malala mbola tsy kivy ny mpanoratra satria voasaika izy ireo. Amen. Nefa ry malala na dia miteny izany azy izahay dia manantena zavatra tsara ny aminareo dia ny momba ny famonjena. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina anadiny ny asanareo sy ny fitiavana nasehanareo a ho voninahitry ny anarany raha nanompo ny olona masina ianareo sady mbola manompy ihany. Au verset 9 et 10, même si nous parlons ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus qu'en ce qui vous concerne, vous avez la meilleure part, celle qui est favorable au salut. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Ary mbola irina ianareo rehetra samy aneo izany fahazotoana izany mba hitoetra ao anatin'izany mba azo fatokina be amin'ny fanantenana hatramin'ny farany. Amen. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Mba tsy ketraka ianareo fa hanaka ireo mandova araka ny teny fikasana amin'ny finoana sy ny faharetana fa Andriamanitra nanao teny fikasana tamin'ny Abrahama sady tsy nisy lehibe noho ny tenany izay azo nyanianana dia nyaniana tamin'ny tenany izy. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas prêter serment par plus grand que lui, il a juré par lui-même en disant: Itahanao tokoa aho, amaro anao, dia amaro anao. certainement je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. Jerenareo ny ohatra izay omen'ny mpanoratra ny Hebreo mitoe-panahy mila ananantsika momba ny Abrahama ary rehefa naharitra Abrahama ho avy ny tompo raha lasy anabavy mila manapaharetana isika. Amen. Vous voyez l'exemple, l'état de cœur que nous avons besoin d'avoir, comme ce que l'auteur du livre des Hébreux est en train de dire, comme Abraham qui a naharitra tsara Abrahama dia nahazo teny fikasana fa ny olona mianiana amin'izay lehibe noho ny tenany ary fianianana dia ataony amafy ny teny ampitsahatra ny fifandirana rehetra ary amin'izany raha Andriamanitra tahanao kokoa amin'ny mpandova araka ny teny fikasana ny tsy fiovan'ny sitrapony dia nataony mafy tamin'ny fianianana izany. C'est ainsi qu'après une attente patiente, Abraham a obtenu ce qui lui avait été promis, c'est ça? Or, les hommes... Jusqu'au verset 17. Or, les hommes jurent par plus grand qu'eux et le serment est une garantie qui met fin à toute contestation. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer plus clairement encore aux héritiers de la promesse le caractère irrévocable de sa décision, est intervenu par un serment. Amen. Amen. Raha-bangonina raha lasy anabavy dia zao nandray teny fikasany Abrahama. Si nous allons résumer, c'est que Abraham a reçu une parole Ary naharitra tamin'izany izy une parole d'une promesse et il était patient dedans. Ary naharitra tamin'ny finoana ihany koa Et izy. il a aussi été patient dans la foi. Fa ny faharetana Mais la patience, dia mitaky toe-panahy sy famatorana. mais la patience demande un état de cœur et une maturité. Amen. Amen. Aoka tsika ho matotra amin'izay ao amin'ny lalantsika amin'ny makristianina. Que nous soyons, à partir de maintenant, matures dans notre marche chrétienne. Amen. Amen. Ho matotra isika raha lasy anabavy. Que nous soyons matures dans nous, frères et sœurs. Miazona ny fanantenana Gardez l'espérance amin'ny fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra en connaissant la volonté de Dieu. do misy teny anankiray farany Il y a vakeko fotsiny le izy dernière parole que je vais lire ao amin'ny Filipiana toko fahatelo dans Philippiens chapitre 3 teny andinin'ny fahadimy ambin'ny folo au verset 15. zao ny lazainy ny anaran'i Jesosy. Aoka isika rehetra izay tanteraka hevitra izany fahaseho an'Andriamanitra aminareo zany raha sendra manana saikafa ianareo.
Voici ce qui est écrit, nous tous donc qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Et si vous êtes un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. manolona ny fitondram-paoly ny azo fijaliany ny antony tenenany an'izany. Et face à Paul qui a porté sa Ozy izay croix, mbola c'est tsy à cela ataoko qu'il a dit. tonazo ny tenako eo ambombony kely eo izy milaza an'izany niaritra ny mafy izy a. Il a dit, il a persévéré. Eny a andiny faefatra ambin'ny folo miezaka natratra ny marika aho izy azoko ny lokany fiantson'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy. Il a dit, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Dia jerenareo amin'izay ny fisarian'ny Paoly ny sain'ny fiangonana eo amin'ny andininy fadimy ambin'ny folo. Aoka atsika rehetra izay tanteraka na izay manam-pahamatorana hevitra an'izany. Et à quoi Paul conduit les chrétiens en disant, nous tous donc qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Amen. Amen. Zany hoe tsika tsy raray avy zany samy manana ny sehatry ny azo fijaliantsika. Ny sasany mety aretina, ny sasany ady ao atokatrano, ny sasany tsy fananana asa, ny sasany tsy fantatro inona daholo mety mahatonga atsika hembotra. Donc nous tous, chacun de nous avons une croix à prendre. Peut-être il y a la maladie, il y a le manque de travail ou toutes sortes de choses. Fa sika rehetra aoka samy tonga anatina saina anankiray. Amen. Mais que nous ayons une même pensée. Sika rehetra izay tanteraka, sika rehetra izay maninona, izay anatin'ny fahamatorana. Donc nous tous qui sommes mûrs dans la maturité. Fahaseho an'Andriamanitra aminareo zany raha sendra manana saikafa ianareo. Tsy saina, tsy torolalana hafa zany avy amin'Andriamanitra. Et donc si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas un autre... Fa mila mifanitsy isika na manana saikafa ary nareo dia ho aseho an'Andriamanitra anareo zany na ho vetivety na ho ela. Mais nous avons besoin de nous aligner. Si nous avons un autre avis, tôt ou tard, Dieu va montrer cela. Dia ny saina tokana aseho an'Andriamanitra tsy maintsy entinao ny azo fijalianao. Et il n'y a qu'un seul avis que Dieu montre, c'est que tu dois te charger de ta croix. Tsy maintsy matotra ianao. Tu as besoin de devenir mûr. Na ho ela na ho aingana tsy maintsy madio fo ianao. Tôt ou tard, tu dois avoir le cœur pur. Na ho ela na ho aingana tsy maintsy mitondra ny azo fijalianao ianao. Tôt ou tard, tu dois prendre ta croix. Na ho ela na ho aingana tsy maintsy manino, tsy maintsy mandray safidy ianao ny amin'ny fiainanao izay misabaka. Tôt ou tard, tu dois prendre la décision. Cette fille qui est écartée un pied dans le monde, un pied avec l'église. Azany ihany koa vavaka ataoko atsika androany a. Et c'est ma prière pour nous aujourd'hui. Ho anareo rehetra izay mbola manana sainkafa. Pour vous qui avez un autre avis. Fa ho aseho an'Andriamanitra atsika zany. Amen. Mais Dieu va nous montrer, va nous éclairer là-dessus. Ary manaitra mahagaga le teny satria izy ho atsika izay tanteraka, ho atsika izay matotra zany. Et c'est vraiment cela nous interpelle parce que pour nous qui sommes mûrs, Ho atsika izay matotra aoka hevitra an'izany isika. nous tous qui sommes mûrs adoptons cette attitude. Mila maka an'izany fanapahan-kevitra zany tsika androany raha lasiana-pahatra. Nous avons besoin de prendre cette décision aujourd'hui, frères et sœurs. Ny ankoatran'io a, À part cela, ny ankoatran'io toe-panatenen'ny Paoly apôstôly io a, à part cette attitude que l'apôtre Paul est en train de dire, tsisy voa hafa aterany a ankoatran'ny tsilo. il n'y aura pas un autre fruit qui sera produit à part l'errance. Anjarantsika misafidy raha lasiana-pahatra. Donc c'est à nous de faire le choix, frères et sœurs. Amen. Amen. Tondra ny azo fijaliana ve dia mandova fiainana, Porter la croix et hériter la vie éternelle. sa amokatra tsilo, songosongo, ny falotompo rehetra, dia vokatra zany dia avinavina, za tsy azo tenenina, za zao. Ou bien produire des ronces et des chardons. Et à cause de cela, nous sommes orgueilleux. Non, on ne peut pas me parler, on peut rien faire. Dia ozy izy mpanoratra ny Hébreo ary mahagaga le izy hoe efa akaiky atolotra amin'ny afo izy ireo. Et l'auteur du livre des Hébreux dit, ils sont donnés au feu. Zany hoe tandidomindoza makaizy makany amin'ny fahaverezana ny fiainany. Donc ils sont dans une position de danger où leur vie tend vers la perdition.
efa mbiakaiky izy ireo efa ny lalana hitanjozorana izy ireo a makany amintsizy Le chemin qu'ils prennent tend vers la perdition. satria ny tsilosika ny songosongotsika etsika eny any Parce que nous portons toujours nos ronces et nos chardons. raha sy anabavy eo Frères et sœurs, manahitra anareo ve zany tenin'Andriamanitra izany est-ce que cette parole de Dieu vous interpelle? lotsika araka hitsangana Allons nous lever. dia hivavaky Nous tsika allons angataka prier. amin'ny Tompo. Fa fotoana ne raha lasy anabavy ny ankehitriny e Parce que frères et sœurs, matotsika mbola omen'Andriamanitra fotoana si Dieu nous donne encore le temps, dia ahafahantsika indrindra mandinika ny amin'ny tenatsika manoloana an'izany fahazavana zany c'est pour que nous puissions nous examiner face à cette lumière. za tena matsapa ao amin'ny fanahy ary anisan'ny krian'ny fanamasina antsoantson'ny fanamasina ao anatin'ny foko foana zany ho an'ity fiangonana ity Moi, je ressens en esprit, et c'est un cri en moi que je ressens pour cette église. C'est un cri de l'esprit en moi, dans mon cœur. dia misy lalan'ny fileferana ohatran'ny hoe manao tsirambony lalan'ny tsirambona raha ny marimarina kokoa Il y a un chemin de négligence. rehefa maloto foa ohatra fotsiny raisiko a Je prends un exemple, mon cœur est gâté. dia atamin'ny farany a tsisy afaka makitikitika any amin'ny falotompoko tsy voatery eto amin'ny fiangonana fa zasy ny zanako ohatra na zasy ny vadiko fa le ny tenako ao anatin'ny falotompoko mihitsy Et moi, dans ma souillure, on ne peut rien faire. tsy tsisy afaka mikasika an'izany Personne ne peut toucher cela. fa ny tompo ane amerina nyty teny ty ao anatin'ny sainao hoe mampaniry tsilo ao anatin'ny fonao ianao raha lasianabavy Mais que le Seigneur appelle cette parole dans ton cœur. Tu produis des ronces dans ton cœur, frères et sœurs. fa hozy izy paoly hoe za dia miazakazaka manadiny ny anerina fa miezaka manatratra ny any aloha dia marika izay napetraka eo anoloko Mais Paul a dit, je cours vers le but en oubliant ce qui est derrière. dia tena te hanatratra tompo hanatratra ty fanitsy amin'ny sitraponao aho Je veux remporter le prix, je veux m'aligner à ta volonté. satria te ho isan'ny olona matotra ao aminao Andriamanitra Et pour que je puisse faire partie de ceux qui sont mûrs en toi, oh Père jesosy mba Jésus, hivavaka tsika allons prier. tadiavany tompo aza mijeriny ao akaikinao akory Cherche le Seigneur. tena tiany tompo mihitsy androany a Côté de raha toi. misy kikika ao anatin'ny fotsika raha lasianabavy tena isy kikika hoe tompo dinio aho izaho raha misy lalana mampahory ao anatiko jesosy ô aoka mba isy emikamanitra miakatra any amin'ny tompo androany dia ny fivavakytsika raha lasianabavy fivavaky ny fahatsorana esory ny fiatsaram-belatsy rehetra ankehitriny fa aoka isika tena hivavaka amin'ny fo marina eo anaty amin'ny tompo hoe tompo inty aho miaraka amin'ny fiainako ninona zavatra nampianaran'ny fiainana ratovy tamin'ny alalan'ny expérience na fiainana feoreko tany aman'olona tany amin'ny ray aman-dreny naiza tsy ho aiza any fa aoka tompony teninao no fefo Andriamanitra ô jesosy ô tsika tsiraray avy dia samy andray ny anjaratsika elo na Paul na i Apollos na zay arafin'Andriamanitra dia samy mitondra tatra isika eo anatrehan'ny tompo ô jesosy malalo rereza ny sasany amintsika kristianina anarany fotsiny fa rehefa miatrika ny fiainany a tsisy consultena an'Andriamanitra intsony tsy mivavaka intsony isika fandroany manome fahafahana ao atsika ny tompo a hivavahantsika eo anatrehany dia mivavaha lazao amin'ny tompo tsy mila manao teny maro ianao fa teny tsota fotsiny ambara amin'ny tompo androany tompo
hitanao fa efa matona nisan'ity zavatra ity. Ahoana ny ataoko tompo? Azavao a tompo. Ny vokatra ny hitanao fa tsy hainao ny mamaritra azy, fa efa hitanao kosa ny vokatra hoe vokatra tsilo ny amoazanao eo amin'ny fiainanao. Tsisy afaka metsara velatsy eo anatin'ny tompo isika, fa fantatsika hoe na tsilo a na votsara ny afafintsika ny zavatra voaka ny fiainantsika ankehitriny. Miandrandra ny tompo androany za ihany koa hivavaka ho an'ny anjaraka eo anatin'ny tompo ty hivavaka ihany koa. Oka isy antsoantso amin'ny tompo androany, miantsoantso amin'ny tompo raha lasana vavy eo, miantsoantso azy androany, miantsoantso azy androany. Fonjeo ny vahoakanao Andriamanitra, fonjeo izy ireo Andriamanitra, ampahitao izy ireo, ampahitao ny toe-panany izy ireo. Fa mbola androm-pahasoavana ankehitriny, ahafahanay tompo mbola miantsoantso anao, tsy ho amin'ny fanamelohana no nambaranao an'izany teny zany, tsy ho amin'ny fiampangana tompo, fa indrindra anarena nanay tahaka ny lazain'ny Hebreo, mpanoratra ny Hebreo tamin'ireo jiosy ireo, fa matoy izy manoratra an'izany, mbola manantena amin'izy ireo Andriamanitra. Alléluia. Samy manana ny lafim-piainantsika tsiraray avy isika. Zao ny lazain'ny bokin'i Isaia. Isaia toko 30 dia ny andininy 5:10. Fa izao ny lazain'ny tompo dia Jehova ny iray masiny Israely, amin'ny fiverenana sy ny fitsaharana no atongavany famonjenanareo, amin'ny fanginana sy ny fatokina no isiany herinareo. Fa ny olana dia zao nefa tsy nety anareo. Ao anatin'ny fitsaharana ozy izy no amonjena anareo. Andriamanitra raha lasy anabava tsy afaka mamonjy atsika ao anatin'ny songosongo sy ny tsilotsika. Raha tsy mety isika, raha mafy ny fotsika, tsy mety tafita ao am-potsika Andriamanitra, fa za mivavaka tompo, aoka ianao hamaky ny rindrina zay mety velarany tsiraray avy, tsy ahafahanao miditra tompo, ka norotorony izy ireo ny fony ao anatrehanao. Alleluia. Ho isan'ny fiangonana izay ho ampiakarin'ny tompo isika raha lasy anabavy, mbola fiomanana tanjany tenin'Andriamanitra izany, amin'ny fibebahana, tsy ny fibebahana ihany, fa ny fitsaharatsika ao amin'Andriamanitra no azotsika famonjena. Alleluia. Alleluia. Oh, nagebe ya saka baka ya sokorolo ya shikibi ya saka baka ya soko baka ya sekelele ya shikibi. Alleluia. Irai siksani. Fasoavanao Jesu, fasoavanao Jesu, nyantsoai, eu no
manantunazwe Talvez queiança façoavanal Jesus, façoavanal Jesus, faiu nunita iria, sinu ireu asavitaku, fanu Oh
sonia tsuai io non nitahirian sino reo asa vitaku Sino ireu asa vitaku fanulairano sua sao am tompo ianao rero hoe nantsona ho aho Nantsona ho aho iterana nantsona ho aho iaina ho anahy ka indro aho manantona anao ampasahina nantonana ho amfasahina noho ny fahasoavanao manatena tompo fa raha nisy niala tamin'ny pista ny tsiraray avy nisy fotoana dia mamerina azy ireo eo amin'ny pista fiazakazana indray ianao ankehitriny tsy amin'ny fataterahana fantatry fa tsy ho tanteraka mandrakizay fa ny fahavonona po iainga vaovao miaraka aminao andehananay tsy mivokiny eo anatrehanao fa andehanana mahitsy mendrika ny filazantsaranao mendrika ny mahafiangonana tompo anay alleluia saotra jesosy aoka tsy ho fihetsepo zany fa ho fanapahan-kevitra diaponay saotra andray fanasany tompo androany ty manatena fa manana fahavonona isika tsiraray avy ao anatsika ao dia andao andray fanasany tompo isika iray latabatra ny tompotsika halleluia halleluia manazava ny fahasoavana latabatra mitompotsika amin'ity androany tsy saotra jesosy makasitraka anao jesosy saotra ny amin'ny fahasoavanao jesosy manazava fahasoavanao fahasoavanao tompo dia mbola nomenao an'ity fotoana androany ity zay
nafanao nanazavana no ny fahasoavanao. Mbola fahasoavana tompony afanay mazava ankehitriny hatrany tsy kelikely hatrany te mirosy makany amin'ny farany tana-tsaina ara-panahy izany. Saotra Jesosy, sarana fanay mandray ny mofo ankehitriny, tandendo ny tenanao izay nivakivakiana, izay entinay hanambarana ihany koa amin'ny fandraisanay an'izany Andriamanitra, fa tsy teny renesina fotsiny renesinay androany, fa misy fahavonona po, misy fahavonona mpanaty anatinay. Araka ny teny Paoly apôstôly hoe aoka isika rehetra hevitra an'izany, hisaligné, hifanitsy dia hevitra an'izany isika rehetra. Alleluia. Saotra Jesosy, fa ny finananay mofo dia marika fa hitondra ny azo fijaliana ihany koa izay tompo eo amin'ny fiainanay, fanahy izay apetraka eo anoloanay, saminana mofo isika ankehitriny. Alleluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Fahazavan-teninao tsy kelikely hatrany. Fanay mandeha mendrika anao Andriamanitra. Raha isany koa ny kapoaka ankehitriny, izay raha tsy nilatsaka ny rany Jesosy Kristy tamin'ny azo fijaliana, dia tsy mba nanana an'izao fihavanana tamin'Andriamanitra izao akory isika. Fa hisotro an'izao kapoaka izao amin'ny fisaorana isika, no ny rano izay nalatsa no atsika jentilisa ho an'izao tontolo izao. Mba ho fihavanantsika amin'Andriamanitra. Misaotra Jesosy eo. Saotra Jesosy, sa misotro ny kapoaka isika. Alleluia. Alleluia. Afaka mitehaka mafy an'ny tompo ventsika androany. Alleluia. Saotra Jesosy. Amen.